Ataontsika indray teny ao amin'ny mpitondro-teny. Vitamety mandray ty teny ty raha lotana ihany ny fiarabana antsika tsirairay afo na zay voatonga taratara teo ny eto Madagasikara maromaro nitsireo de prière ny Mahajanga any raha lasainambavy any zay mandray zao teny zao ny any Toamasina mandray ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ampitaina ny fiarabana Filaritso ny any Mourdavo Tuléar Fort Dauphin any Marlampo any Osy any Fianaratso any Diego toerana maro isaorana tompo hoe miparitaka le teny isaorananao eto sa zay mandray ny vidéo amin'ny fitondranam-bavaka ny asa fa ny fitondranam-bavaka ny asa tsapa hoe mampisy fokany an'le asa fitorina satria zarazaraina ny tena zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana zarazaraina ny andraikitra ary ao anatin'izay vavaka zay tena zava-dehibe isaorana antsika ny fitondranam-bavaka mipaka ty ten'Andriamanitra any apita ranomasina rehetrarehetra any raha loatsika misy fotoana izarana an'izany mpaherezana ny tsirairay avy satria rehefa mandeha ty vidéo ty dia tsy ho any eto Madagasikara rery tsy ho any eto amin'ty faritra Ambobo ty eto faritra kely fotsiny any fa io rehefa mandeha dia tena mandeha any rehetrarehetra ary magaga ny tenin'Andriamanitra magaga ny teny Jesosy dia zao zany hoe tsy ho anao rery le teny eto fa misy mandeha ty teny ty any apita ranomasina izy dia ho anah mihitsy ny teny magaga io miaraka amin'ny Jesosy io azay tsy anaovana totoan'izy ty sy anaovana rotinan'izy ty fa mila miaino bitsika ny tompo ianao ary ao fiangonan'ny fanahy mandrakarivo ary rehefa hitanao zany rehetra zany dia miafiny ianao hoe azy izay no mena voninahitra azy izay no mena voninahitra fa ny anaran'i Jesosy irery any azy izay no isaorana fa ny anaran'i Jesosy irery any hoy Jesosy rehefa vita ny ataonareo dia aza miteny akory nareo hoe mitady fisaorana fa dia neo mpanompo tsy mahasoa zay mpanompo tsy mahasoa zay fa zay tokony nataonay ihany nataonay ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra hoy Jakoba hoe Eli dia olona takatsika ihany zay olona takatsika zay mety reraka mety marary ado mety marary kibo mety marary ny firenanany fa zao Jesosy no tena zava-dehibe voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona matoky olona voaozina zay olona manao nofo nosana ny ampianariko anao androany ny ampianariko atsika tsirairay avy androany dia tsy atoky ny tenanao fa ny atoky alay-pahary anao dia Jesosy zany amen ny ampianariko anao androany dia tsy atehitra amin'ny nofo fa nofo dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra fa ny ampianariko anao androany dia ny ateherinao direkta amin'ny Jesosy Kristy halleloia ny ateherinao direkta amin'ny Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy ilay azonay mila miazakazaka eo daholo dia manatona eo za raha mitory za manambaranao dia mitory anao mampanatona anao eo amin'ny Jesosy Kristy mampanatona anao eo amin'ny Jesosy mba hivavaka bebe koa amin'ny Jesosy ianao mba hiresaka bebe koa amin'ny Jesosy ianao mba hisakafo bebe koa eo amin'ny Jesosy ianao fa fitaovana ihany ary dia zay no ampitaina amintsika eto sy ny any ampita ranomasina rehetra na any La Réunion ny any Maurice ny any Mayotte ny any Seychelles zay zao ny atao nosy manodidina antsika ary rehefa tsika ray any avaratra be any isy mandray tenin'Andriamanitra koa any Canada misy cellule de prière any misy prêtre-po amin'ny tompo miara-mivavaka malagasy zava-dehibe zany isaorana ny tompo nareo tsy tototy miaraka amin'ny tompo ty tsy vazivazy fa tsy natao any mahatra ny tenin'Andriamanitra eo any olona sahirana ihany iny zany vavaka zany fa olona dalam-pandrosoana mandroso be any mila an' Jesosy koa amen sa tsy amen satria zay le filazantsara dia tsy resaka vola mankarena sy resaka mofo dimy sy azan-tany roa fiatomboana zavatra fotsiny ny anairan' Jesosy azy fa tena hoe le fanananao fiadanana ao anaty misy koa any New York dia any Ohio any Cleveland dia ataony zareo re dia zao miara-vavaka izy par internet zany hoe ny any Ohio miara-vavaka amin'ny olona ao France dia miara-vavaka amin'ny olona ty Madagasikara dia miara-vavaka amin'ny misy plateforme zany misy application dia miara-vavaka zareo tena hoe ao anatin'le teny tsisy grema ao amin'le fitiavana tenin'Andriamanitra midina ray anao avy eo dia any Brésil koa misy mandray zao tenin'Andriamanitra zao malagasy any Brésil dia midina ray anao avy eo mandalo anao nosy reo any Martinique any Guadeloupe any Haïti tsisy karta ho fantsika Canada dao le rehetrarehetra zany fa te hiderantompo tsika ny amin'izany hoe fiparitahany tenin'Andriamanitra zany
zany hoe tena hoe rehefa mandeha fanotenina izy fa hitakeraka izao tontolo izao misy fahazavana be da be mandeha any amin'ny toerana maro samihafa any Hong Kong. Ny Hong Kong koa dia manao cellule de prière ohatr'izay hoe miresaka amin'ny olona tia Madagasikara izy a, miresaka amin'ny olona faritra arabo reo izy dia manao cellule de prière en ligne amin'ny internet zany. Zava-dehibe zany fiasan'ny teknôlôjia zany hoe ampiasain'ny tompo zany a mba hifampiresahana ihany koa. Aiza koa mbola misy any Chine, any Arabie Saoudite, Koweït, Dubai, misy mandray tenin'Andriamanitra avokoa zany. Cellule de prière vao fantatro teo dia ao Italia makany Koweït. Zany hoe miara-mivavaka rehetra reo mpiray-tampo amin'ny tompo ao Italia miresaka mpiray-tampo amin'ny tompo ao Koweït dia miara-mivavaka zany. Eto mbola mamparitaka reo Arabie Saoudite sy ny toy. Ka hoe le fiparitahan'ny tenin'Andriamanitra tena mahagaga mihitsy hoe mahetaheta le olona ary tena hoe tia an'le rano verina rano madio zay nomeny Jesosy Kristy zay ampanetretena nomeny tompo atsika tety dia zaraitsika ho an'ny olona rehetrarehetra ka hainao manararota ihany koa mivavaka sy malay ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Ny any Japon, ny any Afrique, any Gabon, any Côte d'Ivoire, le tenin'Andriamanitra daholo zany. Ny any Europe, any Belgique, any Pays-Bas, Rotterdam, ny any Allemagne, ny any Suisse, ny ao Grèce, ny any Portugal. Raha ohatra zany tsika manao épicerie dia ohatrany atao koa miarahaba zanaka ampielesana rehetrarehetra fa magaga ny fitarehan-tompo. Ny ao France ao dia be da be ao any Montpellier, any Finistère, any Marseille, any Bordeaux, any Toulouse, any Metz, ao Paris 5e, 6e, any Créteil, any toerana maro be, Poitiers sy ny toerana maro tena mandeha ty tenin'Andriamanitra ty fa tiana zaraina aminareo iresana anareo amin'izany dia zao le vavaka raha vao tsisy vavaka maina, raha vao tsisy vavaka tsy mitolo, tsy mandeha le azy. Zany hoe nao mpitoerana io mahay am'izay rehetrarehetra any dia tsarovy am-bavaka foana zay matoany am-bavaka ao zay zay ny tena dedavinay, zay ny tena ilainay hoe misy raha lasy anabavy any, misy zoky any, misy zany any, misy ray aman-dreny any tena vao matsiaro dia toatoaro, vao matsiaro dia teneno, vao matsiaro dia tonondra resao Jesosy eo. Hoe tena anambaran'le teny tsisy krema, le teny mahavelona ny olona rehetrarehetra. Fa nandro tena hoe faraparany amafazan'ny tompony teny zao amoazana ny olona. Tsy any amin'ny resaka zavatry ny tany zao, tsy any amin'ny resaka fifikirana ny eto zao, fa any amin'ny resaka fiendahana tsikelikely amin'ny eto ary. Amen sa tsy amen? D'accord amin'izany venao aloha e. Amen na tena amen na. Halleluia. Dia mbola maro ny toerana mety mbola misy voalasako teo fa tena mbola maro ny ankoatr'izay fa mirary soa antsika tsirairay avy zay manaraka an'izao teny zao any fahasoavan'ny tompo amintsika, ny herin'ny fanamasina ao amintsika, Jesosy ao amintsika tsirairay avy ary tsy misy an'izay miembotsika ao amin'ny fahaverezana fa misy an'izay mino amin'ny famonjenan'ny fanahy hitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy tompo ary rehefa tonga ny fotoana zay anenono ny trompetra dia hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raolanitra, hiara-hiakatra hitsena Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra fa zay tena zava-dehibe indrindra ny afaka malalana, zay ny zava-dehibe indrindra fa rehefa zay ny azonao antoka tsisy dikany atao tany. Tsisy atahoranao zay atao tany, tsisy atahoranao zay raniva, tsisy atahoranao zay rapitso, tsisy atahoranao zay ratsinainy. Ny olona masy rehefa alady zay tonga ny alady ariva dia ohatry gomakoma ohatry ny tsy asa ndray raha rapitso alatsinainy ndray rapitso. Rehefa ao amin'i Jesosy miafaka zany. Ianao hoe tsy manao zany na zao ara na taloha izy rehefa le alady ariva iny dia ohatry rehefa misy traky zany ianao hiatrika ny alatsinainy. Dia rehefa tonga amin'izay le alady ariva iny dia manaonao goûté kely eo nao, manaonao sakafokafo kely eo mba manalalalando sy ny sisa. Fa mety eo amin'i Jesosy ny fiainantsika, mety eo amin'i Jesosy ny fiainanao. Dia zay natao hoe rehefa ny any an-danitra no azo antoka dia ny eto tany mandeha ho azy. Fa raha ny eto tany ny tsy azo antoka dia vao maika tsy azo antoka koa ny any an-danitra. Fa raha ny any an-danitra rehefa azonao antoka hoe efa voasoratra ny anaranao hoe efa isan'ireo nazo fizamaka any an-danitra ianao
dia korazy ianao mandritra fiainanao eto tany. Zay ny ambany ataoko hoe tena korazy tena tsara be omenantsika hoe korazy rahalahy, korazy rahanavavy. Ny anaranao rehefa voasoratra any an-danitra. Inona ny atahoranao zay eto tany a? Inona no hampanahanao ny eto tany? Ny any an-danitra rehefa omeny anao. Tsy omeny an'io miaraka maimaimpona ve ny zavatra rehetrarehetra. Halleloia! Ao amizay re pitovy teny izy teo. Pitovy teny a toko fahatelo. Pitovy teny toko fahatelo. Andininy voalohany. Pitovy teny toko fahatelo andininy voalohany. Mino maromaro na zato isan-jato fa teny anao tokony alalan'ity teny ity. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambanilanitra. Ao ny andro aterahana, ary ao ny andro afatesana. Ao ny andro ambolena, ary ao ny andro angotana ny mambolena. Ao ny andro amonona, ary ao ny andro anasitrana. Ao ny andro andravana, ary ao ny andro anakanana. Ao ny andro itomanina, ary ao ny andro iomezana. Ao ny andro isaonana, ary ao ny andro andizana. Ao ny andro analiam-bato, ary ao ny andro anangonam-bato. Ao ny andro hanonana, ary ao ny andro ifadiana sy anohona. Ao ny andro itadiavana, ary ao ny andro averezana. Ao ny andro itehirizana, ary ao ny andro anarina. Ao ny andro andirana, ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana, ary ao ny andro iterenana. Ao ny andro itiavana, ary ao ny andro ankalana. Ao ny andro iadinana, ary ao ny andro iavanana. Inona ny soa azon'ny miasa amin'izay sasarana? Efa hitako ny asa mampahory izay omen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isasarana. Ny zavatra rehetra samy nataony omendrika amin'ny fotoany avy, ary mandrakizay dia efa nataony taom-po. Kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Halleloia! Misy fotoana zany ny zavatra rehetra. Ahoana hoe? Misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny pitovy teny. Manana ny andro ny zavatra rehetra, manana ny fotoana ny zavatra rehetrarehetra. Ary zay io Andriamanitra iontsika io. Mila fantatrao hoe izy io Andriamanitra io. Mila fantatrao hoe manahoana izy io. Ary efa fantatrao hoe izy io manahoana izy io amin'ny fanarahanao amin'izay ny fiainanao. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana. C'est un Dieu des saisons. Ao anaty taona anankiray dia misy ny fahavaratra, l'automne, ririnina. Dia frantsay moa zany dia misy ny hiver, misy ny automne, misy ny printemps, misy ny été. Ao anatin'ny fotoana anankiray, ao anatin'ny fotoana anankiray zay. Andriamanitra raha nahary ny zavaboary rehetrarehetra dia tsy vita atao anatin'ny ray andro, fa vita atao anatin'ny hafirina. Ene mana. Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandaminana sy ny fandrindrana. Ary rehefa fantatrao zay zavatra zay, manova zavatra be amin'ny fisainanao zay. Rehefa fantatrao zay zavatra zay dia mampisy fitoniana eo aminao zay. Fa indraindray ny tsy fahafantarantsika an'izay toetran'Andriamanitra hoe manana ny fotoanan'izay no mahatonga antsika hisamboaravoara. Marina sa diso? No mahatonga antsika hipempeno. Fa rehefa hainao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tompon'ny fotoana, tsy mipempenony ianao. Amen na sa tsy amen? Zava-po anaovanareo izy ny alipary sy ny fomaraina. Ary mihinana ny mofo azo avy amin'ny fisasana. Fa zany rehetra dia omen'Andriamanitra ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Mbola mitohy ny fahavelarana fa tsy mijanona eo fa zao no manaka aminao. Fotoanan'Andriamanitra ny tsara indrindra. Ny fotoanan' Jesosy ny tsara indrindra.
amen. Fantaniana mipetraka nefa dia zao fantatrao ve fotoanan' jesosy, fantatrao ve fotoanan'andriamanitra, sao dia lasa alohan'ny fotoana ianao sao dia taraiky ny amin'ny fotoana ndray dia ahoana ny alalana zay. Sarotra tsy hay any amin'ny école biblique zay, tsy hainao any amin'ny faculté de théologie fitotaona zany, tsy hainao any amin'ny resaka tsy fantatro resaka inona taktika sy ny famakina boky maro isan-karaza zay. Tsy hoe ratsy ny boky, tsy hoe ratsy ny école biblique, tsy hoe ratsy ny fianarana fa zao namboniny zay rehetrarehetra zay dia bitsiky ny fanahy any zany le izy amboniny zay rehetrarehetra zay tena hoe le fiaimonao le fanambarana avy amin'ny fanamasinao anatinao eo zay anankiray. Fa ny anankiray koa dia io maso io mahay mamantatra, misy langage ny daholo zavatra ambaran'Andriamanitra. Hoy Jesosy mahatsy ny jiosy, nareo dia hypocrite. Fa manino nareo ny hypocrite? Ina ny atonterenan Jesosy hypocrite? Ay nareo izy mahalala mety avao. Rehefa maninona moa ny andro dia maninona maraina. Rehefa kosa izy hoe somary menamena ny tany masoandro dia maninona ny apitsony iny tsara ny andro zay. Hainareo izy mamantatra ny fotoana io dia tsy hainareo ny mamantatra le fotoana amin'izao fotoana. Zavatra resahako aminao tsaka manana zavatra anankiroa resahako aminao, fotoana anankiroa resahako aminao. Fotoana anankiray dia le fotoananao ianao sy Jesosy rehetra, fa fotoana anankiray le fotoanantsika rehetrarehetra le miaraka amin'ny Jesosy. Samy manana ny tantara-piainany isika tsirairay avy ireo izay soritan'i Jesosy. Tadidinao le teto Alabertrand teto tamin'ny tapabolana zay teto salafa 7:30 efa voasoratra amin'ny boky daholo izy zay zavatra efa nomaninao manahy. Efa voalamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa Andriamanitra mandrindra amin'ny fotoanany. Ny angatahana zany, ny iraniana zany dia tsy ho dikany fotoanan'Andriamanitra ianao. Avery le dia tsy ho lasa loha, tsy ho lasa tara, fa amin'ny exacta mihitsy. Possible ve zany? Possible. Izy nefa niaina zany hoe tena précis miaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra mihitsy izy. Alléluia. Tavy am'zay fa tena hoe hitantsika hoe misy le zay zavatra zay. Alléluia. Sorana ny tompo zany. Io alazaiko anao io tsy vita fianarana io zany miarana ny tompo tsy vita an'izay fa io tena hoe bitsiky ny fanahy. Bitsiky ny fanahy famantaranao izy inona ny avarana ny tompo ao anatin'izay. Sy fahitanao zavatra misy. Fahitanao miteny ny tompo amin'ny alalan'ny tranga zavatra rehetrarehetra. Dia voalaza hoe misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra manana ny fotoanany. Tsika tsirairay avy ireo samy manana ny taonantsika rehetra. Ny olombelona dia jereko e. Ny olombelona dia jereko manana ny âge-ny. Misy ny hoe enfance, misy ny hoe pré-ado, misy ny hoe ado, misy ny hoe jeune, dia misy ny hoe vieillesse. Tanareo misy okazo loatra an'izay io. Misy okazo loatra an'izay. Misy lalana, misy fotoana daholo zany zavatra rehetrarehetra. Dia izaho sy ianao ho an'ny ray aman-dreny tiako teneny. Ny ray aman-dreny dia manana zavatra eritreretina ho an'ny zanany. Hatramin'ny mahay lehibe azy io dia efa eritreretina hoe tia nomeko ny zanako zao. Fa amin'ny fotoanan'ilay izy. Rehefa mbola kely aloha ilay zaza dia izay tokony sahaza azy raha mbola kely ihany nomena anazy. Nefa voninao ary ohatra ilay trano be, fa tsy mbola mety aminy nefa mbola zaza kely izy dia tsy omeny aloha ilay trano be. Azonao ve? Nefa voninao ary ohatra le hoe fiara sy ny maro isan-karazany ho an'ilay zanakao. Ilay zanakao mbola kely dia mbola tsy omeny. Fa omena izay tokony mety aminy. Mbola zaza izy izay tokony ho an'ny mahazaza aloha nomena azy. Efa mety tanora izy izay zavatra tokony mety aminy amin'ny mahatanora azy aloha nomena azy. Melehibe izy efa sahaza azy tia omena azy amin'izay tia efa lehibe izy. Efa antitra izy tia amin'izay nomena azy. Zay hitantsika amin'izay maso olombelona fotsy zazaraiko aminao zany hoe misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tiratenena amintsika ao anatin'izay dia izao. Tsika ireo misy miandry valomavaka. Tsika ireo misy miandry zavatra be mihitsy.
dia mihamantany hoe fa aiza ihany ary le izy fa hoana ihany ary le izy mbola tsy tonga dia zatra anakoroa mila fantatrao aloha ny anankiray aloha jereo aloha sao dia nanoty ianao dia tsy tonga le izy satria le voalazatsika eo teny tanany jehovah tsy mifa mavonjy sofy tsy ladalohana fa mahare da ny aminkareo mihefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra fa hoe Jerusalem impiry ho anty ambombanao takafomba amin'ireny akoho zanany saiky tsy nety ianao fa misy apelina zany ao efa misy zavatra tena alefa be zany ao fa ianao tsy miaino eo le lazaiko teo hoe enao ve mba miaina sao dia any aminao ny olana sao dia any aminao ny olana sao dia any amin'ny tsy fankatoavana sao dia any amin'ny tsy finoana ny olana dia taraiky be eo ianao lasa miazoazo eo ianao zavatra efa tokony androso efa androso lavitra mbola taraiky teo ihany sao dia misy famitany sao dia misy zavatra ziry sao dia misy zavatra tsy avotsitra dia taraiky eo ianao zay ny anankiray zay ny anankiray ny faharoa mahatonga azy mety mola tsy tonga dia ny tompo misy ny manana fotoana ny mola tsy mety aminao am'izao fotoana izy ny ampianariko asika koa anatin'izay manandro zay dia zao aza mijery ny hafa aza mijery ny hafa aza mampitahy ny fiainanao amin'ny hafa fa taraiky eo anao sahirana eo anao raha vao mpitahy fiainanao amin'ny hafa satria ny fiainanao ny référence anao zany a tena hoe inoy bitsiky ny fanahy inoy zay zavatra lazay ny tompo fa raha vo hijery olona ianao dia zavatra anakoroa ray mety hitranga na ianao kivy eo taraiky eo reraka eo zay ny anankiray na ianao hialina dia arary fo amin'izany eo anao reraka eo ianao na ianao a hitsiriritra dia na anao hiazakazaka tsy hiazakazaka ary zay tarihan'ny tompontsolo fa hiazakazaka hitovy amin'olona hiazakazaka ny entsika olona hiazakazaka andamina hitovitovy amin'ny ranona sy rano tsia tsy zay ny atsika manana amin'ny maha ianao anao amin'i Jesosy manana zay zavatra efa nisoritan'i Jesosy ho anao halleloia mifikira amin'izay zavatra efa nitenen'ny tompo ho anao fa anatin'ny baiboly ao tsika dia mahita zavatra vita be hoe isaky Jesosy isaka miteny hoe Jesosy miteny zay foana tsy mbola tonga ny fotoako tsy mbola tonga ny fotoako ary misy tena hoe rehefa tonga ny ora voatendry dia tanteran'Andriamanitra amin'izay le izy amintsika ve zay fa ny zavatra fahatelo ny anankiray koa dia mila dinihana sao dia mila autorité andravana an'le zavatra tsy mety tonga tsika misy tao dia niteny Daniel hoe misy nanaka anao izy le valibavaka tsy mety tonga ary dia midina mihitsy ny anjely Mikael hiady andravande izy dia koa zany ao tontolo fanao misy blocage eo zay zany zavatra fahatelo anankiray important hoe sao dia misy blocage eo tontolo fanao ka ino no natao amin'izay vavaka ino natao amin'izay raha fantatra izy dia tonona raha valany Jesosy mihitsy raha valany anarana Jesosy mihitsy hoe misakana aminao ty tsy hanambadianao misakana aminao ty mahatonga anao tsy hiteraka misakana aminao ty mandravarava zao fiainanao zao tsy hety foana ary iny rehefa atao indray mandeha monja dia mirotana iny amen amiko zay finoko zay no anarana Jesosy rehefa hitako fa hoe tena hoe misy sakana misy blocage misy zavatra miady eo tontolo fanao miantso ny famindrampon'ny tompo a miantso ny fahasoavan'ny tompo a miantso ny délivrance avy amin'ny tompo a andravany ny asan'ny maisinao dia volo manodidina mangeja sy manakana valibavaka ao a tonga ny anjely a miady amin'ireny dia mandeha mitsoka ireny dia mirotsaka amin'izay ny valibavaka rehefa avy eo misy koa zany zay tontolo ny fanahy zay fanjaratsika no mieritreritra fanjaratsika no miaino bitsy ny tompo hoe sao dia misy an'izay sao dia misy an'izay fa misy olona tena hoe tsy nentina hanambady mihitsy fa tsy nentina hanambady mihitsy izy tsy nentina hazo ady mihitsy izy amin'ny ora nefa tokony hanambady izy tsy hoe ratsy tare izy tsy hoe tsisy asa izy tsy hoe tsy fantatro fa tena hoe ao amin'le tokony tena hanambadiana mihitsy ary ao tompo tsisy ratsy tare zany sy tompo ny teniko gosy daholy matsa be daholy fa nomano tompo daholy na riny tompo nataon'Andriamanitra tsara daholy halleloia
dia rehefa fantatra hoe tena misy an'izay miteny le manon'andriamanitra misy olona ty tena hoe avy amin'ny fianakaviana mihitsy misy ozona mihitsy tsy mety manambady ny vehivavy tsy mety manambady ny lehilahy androany tapaka izay ozona izay tsisy hoe fa volonkarena nasaina nalohako tsisy hoe nakaredenibohatra akory tsisy hoe fady amina firina ko fa tao anatin'le fotoana anankiray ny tonga ny fanafahan'ny tompo ny asa tompo nanambady le raha vehivavy rehefa nanambady izy miteraka sady efa manambady izy zany zao miteraka izy fiasan'ny tompo zay misy zany tontolo fanazay tena mila edivana mila tena hoe ravana amin'ny anaran'i Jesosy azosika ve zay anankirina izy teo anankitelo ndray a mety hoe fahotana fodinanao amin'ny tompo ny anankiray a fotoanan'ny tompo mihitsy mbola miandro izy mbola tsy fotoanako ny anankiray a mety fotoanan'ny tompo koa fa misy tontolo fanahy manelikely dia edivana ravana amin'ny anaran'i Jesosy ny alàna mivavaka amin'ny fitenenana fandraisana autorité fanapahana zay amin'ny anaran'i Jesosy dia afaka zay tapaka zay ary zao teneko anao rehefa tonga amin'i Jesosy Kristy tompo raha tokony izy automatika zany rehefa miona amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tena hoe tafahoana marina tamin'i Jesosy dia tonga dia tapaka ny ozina tsisy hoe séance anapahana oziny zany tsisy an'izany petera dia miteny hoe tsy tamin'ny zavatra mora sibo mora loha nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay nilovanareo tamin'ny entin-drazana fa ny rahasoa Kristy amin'ny fotoana anankiray zany tena hoe misy fibebahana marina amin'ny olona ary tena hoe misy fanoloran-tena marina amin'ny olona dia misy opération tsy takatry ny saina atao amin'ny tompo amin'ny tontolo fanaona ravarava ny ozona rehetrarehetra avy any amin'ny razambe avy any tapaka eo aminao zay tsisy nitsony ary ianao mila mino fa tsisy anao tsisy tsony zay fa tsosy ianao ka niainga ny razambe anay ohatra zao nay ohatra zao ohatra zao rehefa amin'ny tompo raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ary zay mahatonga hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina amataranao ny seropon'Andriamanitra zay tsara sady akasara maro nandray io saitsika io manapozina atsika io saitsika io managaga atsika efa tenena zao fa olona afaka ianao sainao mbola tsy marary zany teritery ao ianao efa tenena zao fa olona napetraka Andriamanitra any an-danitra ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy Efesiana ianao mbola tsy malaika an'izay fa zay inona moa fa dia zay ke dia zao foana zao badila zao dia badila eo koa ianao inona fa zay zao marary lavo zao e efa tenenao hoe zay zao marary lavo zao dia fa zay koa ianao io tonono ny vavy io raha nasena vavy misy fiatraikany amin'ny tenanao aza mba miteniteny foana na ho anao na ho an'ny hafa fa ozy ny ten'Andriamanitra rehefa miteny dia atao ohatra miteny mamsira mandrakariva mba azon'ny olona fahasoavana rehefa miteny dia aoka tsy oloako vavanareo zay teny maloto fa aoka zay tsara mba ho fampandrosoana mba azony zay mihaino fahasoavana halleloia fa tompo manana fotoanany amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'izay zany zao no mila mandiy dia ahoana ary zany dia ahoana ary zany dia nanaovana anazy dia sao manana le fifandraisana manokana miaraka amin'i Jesosy bitsiky ny fanahy fianona ny fanahy efa tantaraiky teto le hoe natsona i Saoly rehefa natsona i Samuela mantsy tao amin'ny Ely natsony i Samuela intery rehefa nisy ny azo hoe Samuela dia nandeha izy nakany amin'ny Ely io efa antitra no ten'Andriamanitra efa apahany izy ny fiompidaridalana sy mpitondra ny tenin'Andriamanitra irariko dia tsy hopahana oatra anazy ianao na oelana hoaingana miaraka amin'ny tompo fa mba misida foana ianao mba are foana ianao inona tsika amin'ny tompo hainao mitaridalana olona sy manolo lalana an'io fa ny hafarany ny antitra ely dia tsy fantatsony akay Andriamanitra miantso ny Samuel io fantany any moa fa fanteny no voafatana tonga ny voalohany ny antso izy nakany ny antso ve ianao otrikaiky tsy ny antso fandana matory tonga ny faharoa ny antso ve ianao tsy ny antso fandana matory tonga ny fahatelo teo voatsamontsamy ely hoe efa antso hafa ty efa misy antso ozy amin'izay izy hoe rehefa miantso anao manaraka io izy dia zao atao mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao tiako ampaherezana anao dia zao mandeha tsy kelikely io fandrenesanao amin'ny tompo io
mandeha tsy kelikely io fifafantaranao tompo io tsy indray mandeha tonga de fantatrao iny izy fanonteny mety miblasitra kely eny ianao mety tafotoana kely eny anao mety mejera kely eny ianao fa miarina ianao de mandeha indray mila exercice zany le izy fanteriny zay voare izy teo ely sy fantatry Samoela hoe mitenena Jehova fa miaino zay mpanomponao de mivavaka ataonao de zao ampafantaranao foana tompony sitraponao ampafantaranao lalana tompony alehako ampafantaranao azy tena teninao ary zao lazay ny Paoly aza manao adaladala ozy izy aza mampidivay ozy izy fa aoka ho fenonany fenonany fanahy satria rehefa fenonany fanahy dia malala zay zavatra ny fanahy any ko zany le izy hoe manana fiainam-bavaka sy fahafenon'ny fanahy ao anaty de renao ny saison an'Andriamanitra fantatao ny saison an'Andriamanitra ho anao raha vehivavy miandro vady ianao rehefa miandro vady ianao izy ny tompo hoe tsy tsara raha rery raha lehilahy anamboarako vady sahaza ho azy izy dikan'izay tsy question hoe zavy anambady sa tsy anambady efa zay ny teny tompo hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy anamboarako vady sahaza ho azy izy raha izay faharoa rehefa tonga eo izy de ny fanahy mibitsika aminao tonga de efa tsy izy ty fifaniretsana fanahy mibitsika aminao izy ty fanao ty na fanahy mibitsika aminao hoe izaho toetra saloha de mandeha ny fizahan-toetra ny fifanakalozana ny fifaneraserana de rehefa mandeha ny fifaneraserana de fantatra hoe avy amin'ny tompo sa tsy avy amin'ny tompo tsy olana mihitsy tsy fahotana mihitsy ny fifaneraserana tsy olana mihitsy ny fifaneraserana tsy fahotana mihitsy ny fifaneraserana amin'ny fotsotra amin'ny fahadiovana amin'ny fahamalina afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra avy eo anao manana ny critère avy eo hoe ohatraotrany ahoana le tianao sy ralianao sy izy zany ka mbola formation be ao alinao tanora fa nasy tsy dilako lavitra fa ajaniko eo misy koa amitsika mety hoe manana asa misy asa anankitelo izy ara sitrapon'Andriamanitra amreto asa reto ty ve sa ity ny fahafantarana zavatra misy isan'andro nafantaranao anio ny voalohany aloha zavatra tena tiako tenenina amitsika tsirairay avokoa zavatra iainao ka de misy le hoe forte pensée ny atao hoe forte pensée misy eritreritra manindry be ao anatinao ao tsy mety miala mihitsy efa idonanao io fa tsy mety ozy le zay totofana vao miamitsiry ilosana mbola eo ihany eo foana ozy na tompo sao de ianao mihitsy mametraka ty zavatra ty atao anaty fotoananao ve sao tena fotoananao ve ty eto eo am' Jesosy le izy rehefa etonao am' Jesosy de izy ny amoronao hoe tena izy ty rehefa etonao am' Jesosy hoe tena raha vao Jesosy raha tsy aminao de raha vany tompo fahatokony tompo anao io fantany io zany tena hoe zay lazaiko anao zay hoe lazaha mianatra anao raha tsy ho felo be ary tsy zavatra tena hoe mipetraka systématique fa io arakaraky ny fankazaranao amin'ny tompo de fantatrao ny feoany fantatrao zavatra lazay fantatrao ny vanim-potoanany Andriamanitra manana ny vanim-potoanany halleloja raha resaka ara-panany eny teneniko anao de zao efa fotoana le fotoana farany aloha hiverenan'i Jesosy sao efa tokony efa vita bagay efa vita ny entanao efa miandry le apelika anao raha zao zavatra iainantsika zao ny ara-panahy tontolo ny ara-panahy efa ao anatin'ny hoe nouvel ordre mondial lamina iraisam-pirenena ohatrany hoe efa firenena ray ny atao tany efa zavatra hifanarahana ny ainana efa misy rafitra na resaka ara-barotra resaka ara-pahasalamana resaka araky ny lalàna resaka araka teknôlôzia misy norma iraisam-pirenena efa misy ny nouvel ordre mondial efa misy zavatra efa mipetraka be zany ary kely sisa de efa hitonga am'izay le olona ray hitondra an'ity zao tontolo zao efa ao izy fa mbola tsikatsika tsara fotsiny efa fantatra ny identité efa any izy any hitondra an'ity tany ty ka rehefa hitondra an'ity tany ty am'izay izy voalaza ny tenin'Andriamanitra dia izy no
iaraka isy fifandraisana ara-pivavahana ihany koa dia eo le hoe le lanota eo le bibidia sy ny maro isan-karazany ametraka fivavahana iraisam-ponoana ihany koa iraisam-pirenena ihany koa ametraka lamina maro isan-karazany iodina amin'Andriamanitra iodina amin'Andriamanitra antikrist ary hitondra ny fiainany hitondra zao tontolo zao araka ny eritreretany azy asera manao kasibosy ny rehetrarehetra dia manao kasibosy daholo nouvel ordre mondial firenena rehetrarehetra zay alehanao dia zay dia ozy tsika rehetrarehetra efa manomanomana le vaccine dia efa manomanomana le puce atao ambony satria ambony mafapana dia efa misokatsokatra ny 5G dia vo contrôler nao dia vo contrôler tanteraka ny fiainanao ray manontolo ifehezany azy hamehezany azy dia efa miditra amin'le 666 tsy afaka mividy tsy afaka manao nina raha tsy mahazo zay marque zay amin'izao fotoa zany efa tsy hitondra vola be amin'ny sakosy tsony efa ao anaty puce ao daholo fantatra daholo ny mombanao dia efa ao daholo ny coordonné anao karapanondra raha efa tsy entana tsony efa ao anatin'iny efa miroso amin'izany rehetrarehetra zany tsika dia dikan'izay dia zao tsy avelan'ny tompo hijanony mielileto ny fiangonana fa ny fiangonana ohatrany efa fofombady ampakarina efa tokony efa mandeha efa miditra zao le robe de Marie raha le fofombadiny Jesosy ianao efa ohatrany Estera le nomanina eo anampanjaka efa nilavo ny vasity Estera no nomanina ny diovina ny kosehana nasiana ranomanitra sy maro samy hafa eo anampanjaka ianao koa zany am'izao mora fotoana zao dia zao aza variana amin'ny atao tantsony ianao fa ny robinao iaraka amin'ny Jesosy any an-danitra marina ny robinao le fahamasinana le tahotra an'Andriamanitra le fitiavana ny fahamarinana le fahadiovam-po tsy fireketana amin'ny atao tany fa ny fiomanana amin'ny anty fiverenan'i Jesosy zay no manina ataovy tsara foana ny asa ataovy tsara foana ny fianarana ataovy tsara foana moa tena Andriamanitra amin'ny epistile hoe zay zavatra ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka anao an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona ataovy tsara foana fa zao ataovy vonona foana koa ianao rehefa manelo le antso dia miakatra very foana moa hitatariana ny sasany mety eny an-dalana le sasany mety ao an-trano ny sasany mety alina fa dia any rendez-vous antsika dia eo an-danitra eo ary andro ordinaire dia raha fotoana ny ara-panahy amin'ny resaka fiangonana amin'ny resaka calendrier an'Andriamanitra zany dia ny calendrier an'Andriamanitra dia efa eo akaikin'le fiakaran'ny fiangonantsika zao zay efa eo akaikin'le fiakaran'ny fiangonantsika zao efa eo amin'le départsika zao efa akaiky be noho izany miomankomany amboary regleo vita fiavana tsara amin'ny tompo ary miantehera ny fahasoavan'ny tompo isan'andro fanandro halleloia miantehera mihera ny fanamasika isan'andro fanandro fa io amin'ny fotoana tsy amposina ho izy koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo zay avy revin'ny tomponareo na ao amin'ny maraina na ao amin'ny maneno koa na ao amin'ny mamantonalina fa nao avy tampoka izy ka mahitanareo matory iambony zay zany any amin'ireo fotoanan'ny tompo zay ny amin'ireo fotoanan'ny tompo amin'ny fiverenana tsy zavatra miafina ntsony eo tonga dia hitanao maso amin'ny baribary efa tena akaiky zany fa zavariana ntsony ary indrindra lasana bavy tena afatra petraka tompo dia zao aoka ny fonao madio foana aza vela isy fatezerana amin'olona ny fonao aza vela isy fatezerana amin'ny mpitondra ny fonao aza vela isy fatezerana amin'izay mametraka lalàna eto tany ny fonao fa lalàna eto tany tsy lalàn'Andriamanitra didin'olombelona tsy didin'Andriamanitra mametraka didy izy mametraka fitsipika izy mametraka lalàna izy apetraka iny satria izy mametraka azy fa fonao aza velo vesarany fonao aza miady amin'izay zavatra eto tany ny fonao aza menomenona sy mononona amin'izay zavatra misy eto apetraky ny ololeto fa ny fonao dia fantaro hoe io isa mpitoriteny toko fatelo io zavatra rehetra dia amin'ny fotoanany zavatra rehetra dia misy amin'ny fotoanany avokoa ary ao ny andro voalaza be da be ny andro rehetrarehetra teo dia zao matoky ny tompo fotsiny ianao hoe ny fotoanany tompony tsara indrindra ao anao fotoanany tompony tsara indrindra ao anao halleloia ny ampianariko atsika zany dia zay miaino bitsiky ny fanahy ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny fandiniana tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fijerena ny zavatra misy hitamaso
teny eny zavatra hitamaso hoe anjaranao namantatra an'izay azonao atao koa amin'ny fiainanao tiako apetraka ihany koa zay misy ny zoky ara-panahy efa voky-andro afaka nytaninao torolalana tena Andriamanitra ao amin'ny Jeremia zay sa mpaminany ao hoe jereo izy zay lala masaka efa hatramin'ela Jeremia rehefa hitanao lala masaka hatramin'ela dia andehano mandehanany afaka mantany zoky ara-panahy koa zany ianao afaka mantany ray aman-dreny ianao afaka mantany olo-dehibe ianao aza mieritreritra orolona mavita tena ihany ko amen aza mieritreritra za rery dia mavita an'io fa ozy ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny fotsy volo misy ny fahendrena na mivavaka io na tsy mivavaka io manam-pahendrena misy mifaniaina zavatra maro misy fahendrenao afaka atonao rehefa mizara tokony antaninao tsika zany aza mirehare manana fanendretena foana misy zavatra mila antanina misy zavatra mila torohevitra manatono azay zoky ara-panahy anjeray amandreny afaka noro anao azay zao lanjalanjaina koa izy fa tsy hoe any foana dia Jesosy ho adilonao misy équilibre zany ao misy équilibre ao satria nataon'ny tompo koa ny olona ifanoro ifananatra ifampahery ifanoro lalana fa ao anatin'izay nandrety zay rehefa voarainao zavatra tenena dia hoe teo amin'ny Jesosy ihany koa nefa hoe zay tokoa very izy dia anisany afantaranao sitrapon'Andriamanitra ihany koa dia le fiadananao anatinao la paix miadana ve milamitsaina ve anao ny fanapahan-kevitra ao io za sao raha resolo Jesosy tamin'ny asa koa milamitsaina hatramin'izay ka hatramin'izao anaovako témoignage kely ianareo tamin'ny tondrany tompony fianako lazaiko anareo hoe misy an'le saison nanomboka 2012 zay a nitory ty ten'Andriamanitra tsisy clémtia mivoaty ao Babylone mivoaty eo aminy a manatona tompo a amin'ny fanatorotosy mangorakoraka ianao ny tempolin'Andriamanitra ianao ny tempolin'ny fanahy alohan'ny 2012 ara moa zany niala tao Babylone le solon'ny tompo zany tany amin'ny resaka le fombafomba mpivavahana le anaranara-piangonana le resaka fombafomba fotsiny aty ivelany a tena hoe navoaka ny mihitsy a dia tsy nakaiza tsy nakaiza fa atao an-trano fotsiny rehefa atao an-trano fotsiny a dia nisy amin'izay a rahalasy-alapavy miaraka anao cellule de prière natao cellule de prière zay zany le saison a saison zany saison ty resahako anao ty zao raha ny saisonko zany dia efa nentin'ny tompo aloha tany amin'ny fiangonana lehibe tany dia efa nampianarana tompo tany amin'izay nisy anatany dia avy eo nampidiriny atao entre guillemets hoe le évangélique reny dia rehefa avy eo vity ny saison iny a hitanao hoe tena ohatran'ny resaka prospérité fotsiny izy ty a ohatran'ny resaka fangorona karena ohatran'ny resaka vola sy ny maro samihafa nisokafan'ny tompo maso navoaka ny tao ray rehefa navoaka ny tao a nampianariny amin'izay ny amin'ny resaka hoe mandeha araka ny fanahy nampianariny amin'izay ny resaka hoe hery ny azo fizaliana teo ndray zany le saison anankiray saison voalohany a nentiny dada sy mama tany amin'ny fiangonana lehibe a dia nampianarina ten'Andriamanitra tany saison faharoa nanomboka nandeha tany amin'ny resaka fikambanana ara-baiboly a resaka évangélique sy ny ten'Andriamanitra maro samihafa tany amin'ny raha le saison voalohany zany dia atao amin'ny telo amby folo taonako teo dia saison faharoa 13 taona hatramin'ny 5 taona teo dia rehefa avy eo amin'izay a 5 taona hatramin'ny 9 taona 30 taona tao amin'ny évangélique tonga teo amin'ilay 30 taona 30 latsaka nivoaka amin'izay hoe tsy tao anatin'ny ninona tsony efa saison mafa indray zany iny ao an-trano fotsiny dia ao ihany nisy taona nefa hoe mahafinaritra misy mpiraita-po fanaraka amin'ny ten'Andriamanitra tsisy clé dia manao cellule de prière tao amin'ilay cellule de prière mahafinaritra ny fiarahana-vavaka tena mifankaty mahita ny fanatrehan'ny tompo matsiaro voky ara-panahy mihitsy ianao sy Jesosy rery miaraka amin'ny ankizy eo dia matsiaro voky ara-panahy ianao saison tena nafinaritra koa zany tanàna dia vita ndray zay saison zay nefa dia zo tompo an-dala voaka mitoroteny eny an-tokotany eny hiditra saison ndray zany dao ray ary andeha hitoroteny dia nana nasono kely karekarikely zay dia nentina teny an-dala andeha nitoroty amin'ny esplanade nanalakely io zala zay fanao fa olona sarikenatra farazay sarikenatra tsy dia samy resaka zany anao mipetrapetraka fa rehefa tonga le saison tompo hoe eto amin'izay anao mandeha mitoroteny eo amin'io voana nanalakely io arao lahady dia olona metsena eo pavion rehetrarehetra iny hitoriana iteny tsisy enatra azy tahotra zany rehefa miasa ny fanahy
sabotsy arivo zay ny aravavaka ndao ivavaka anao célibataire ndao itory any analakely tapitso tsisy hoe nako autorisation tay sy nako autorisation tay rehefa tompo tena tana tory de torimo zay ne le saison manaraka zany nandeha tory zay rehefa nandeha tory zay de niteny zay matsainy olona hoe zay tsy mipory ato iovary tsy taonareo ray zany zay fanambarany jesosy de ozy ndray jesosy matsainay rehefa aveo hoe ka izao te torinareo le olona nefa torinareo izy de avelanareo mandeha fotsiny any manina raha ampianarina de manina raha sinatorana netretranay zay na nisy toerana tany am'le zobavy zay na nisy toerana nisy tokotany tao efa natao re tidalazy efa vita tsara tidalazy hoe araisana olona iaraky vory tsy nalaiky nay le tompotrano tsy atonareo zay mivavaka le dalazy nefa vita tsy ao zany le fivavahana teny am'izay dokotera te tsy mobao e tsy dokotera honorety ndao izy izy atao trano ndao tsika anao chalet ato vita le chalet teo nay nanomboka le fitorina nanomboka niditra ny matv iny 2012 saison hafanay zany zay le fitorina ohatrany zao io fitorina io sady miasa no mitory sady miasa any amin'ny orinasa sady miasa any ampiasana no mitory manao mission maka congé maka any France maka congé manao mission mandeha mission any province misy tona maka congé misy tona le weekend iny mo ararotana misy tona le zoma fierety atao tonga de ararotana manomboka zoma ka hatramin'ny alahady misy tona hoe fiereny alatsinainy andao ararotana le weekend itorina de tena isoranay tombotra lasaina vavy miara miroso anata zany zany zay nasaina naka congé tena soty naka congé zay nasaina tsy niasa de tsy niasa ko nohony amin'ny tenin'andriamanitra mahafinaritra le firaisan-tsaina tsy firaisan-po tao anatin'izay de zay no natao nandritra ny fotoana maro 2012 hatramin'ny 2000 20 tonga am'izay fotoana août 2019 any am'le forte pensée ny resantsika eto matsy le zatra manindry be ao anatinao da zany anao ny fitorina matv io sy le tao amin'ny tao ampiasana sy tao amin'ny orinasa tsy nisy olana misy teo amiko fa alesy foana sady miasa koa mitory sady miasa mitory sady miasa mitory sava mandeha tsara tonga am'izay ny volana o napetraka tompo tato anatiko na vesatra be ahoana moa zany ty fitoriny ty le weekend foana ve no tsaingotsaingoana io anaovana fitorina de entsiketsika be foana ve le manomboka le weekend sy ny sisa le olona mibetsaka ny mangetaheta le olona mibetsaka ny marily tenin'andriamanitra le olona mibetsaka ny mila vizity mila fampahirezana mila ampianarina ohatra mandritry ny herinandro de ahoana reny ataonao anatin'izay sy ny maro samihafa nipetraka atao anatiko am'izay le tenin'andriamanitra ny voa am'izay nao atao masanao io anomboka am'izay nao ny de émissionna zany ielao le orinasa iesanao orinasa zay efa niasako nandritra ny telo ambin'ny folo taona ary rehefa niasa tao amin'ny orinasa io manana le assurance santé reny 20% fotsiny alohanao rehefa marary ianao an'zavany amanjanakao aveo rehefa ao ianao andeha asa ianao alaina mody ianao aterina misy avantage betsaka zany tiana tenenina tozony tompo hoe ianao io le asa koa nafinaritra anazy satria mampianatra koa atao de ahoana ary no atao resahako ny vadiko zany zay na zay nitompo ahoana ny atao inona ny torohevitra inona zavatra zay natanina n'olo misy rahalasy anabava ny resahana misy sokiray aman-dreny ny resahana tsy ny sisa fa tatao anatiko misy le izy fampotona eny antsika zao sarotratra 2020 anao hoe iala amin'ny asa anao nefa ny olona raha mitady asa fa za iala amin'ny asa fa za hiditra amin'ny asa le tonga de le tompony latra sy ny tany no mampiasa anahy halleloia ozy mazay vaty ndao fantarina tsara tsika pon'andriamanitra ary miasa foa antsika aloha misy raha navavy am'izay miantso aizareo vato misy cadeau tiako omena anareo inona ty cadeau tianao omena anay iona zay rehefa niona zay misy cadeau sy omena anareo naseo le cadeau tonga de le sono le portatif miaraka amin'ny micro le matanjaka tsara regny tonga de amraisinay vato siny zay hoe ty le izy tena mivoaka zany io ary le sono fomeny tompo dany anao mandeha mitompo de anisan'ny sinina napetraka tompo tao anatinay zay manaraka zay koa refa mbola tsara vilonareo fizakely isy ty lesy zao tena tiako tenena zay tsy miasa ozy tena andriamanitra ako izy tsy hinana zay tsy hoe iala fosiny alaka de anao paster anao fitoriteny de anao rakafa mandeha am'izao fosiny tsy te hiankina amin'ny zavatra ohatran'izay koa tsika de lasa aveo anao raha hiankina sanatria hiankina amin'olona toriteninao voabaiko rehefa aveo hoe tena misy sponsor ianao ka zay toriteny metimety any fa raha vao tsy mety de tsy mahazo vola attention de nieny bisikiny tompo zay
fa avy eo tena hoe misy lalana sokafan'ny tompo hoe io asa manokana asa tena afaka ataonareo any amin'ny tseritreretinao mihitsy firy taona zay mitady trano iasana anaovana asa manokana tsy nahita mihitsy ry mamafinaritra trano ry manaovantsika zao zao ty raha mikafatsika zao ale tsy nahazo mihitsy amin'ny fotoana tseritreretinao raha lasaina vavy vo aingana ny ona taminao mifakavatana taminao izy nampiasainy tompo io toerana isanareo tikitenena zany hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana mipetraka tsara zay a jesosy a mpandrafitra sady nitoro-teny jesosy no nanao kanape nanao latabatra azy izy zay tsy miasa aoka izy tsy hinana paoly a mpanao lay sady nanao mission paoly io nandeha nitoro-teny a no nanao lay niaraka tamin'iza moa le mpivady avy eo kaiky samy tovokoa ny asan zareo de niaraka zareo de niasa ireo de ny tena koa raha hoe hivoaka tsy asa fa hoe andeha hitoro-tena misy asa mila atao ihany aho satria vady aman-janaka ny velomo fa ianao zany libre amin'ny fotoananao hoe afaka mandeha mitoro-tena ianao afaka mandeha miasa ianao afaka manao zao ianao a misy koa zavatra antonasa iainanao ihany ko izy anao ka tsy mivoaka ane zao anao za fa niova za tena mivoaka ka tena mivoaka satria tena hoe hitory a jesosy zay le izy en plein temps de nanomatra ny lalana ny tompo a tonga ny mars 2020 de émission teo zany hoe veloma am'izay ny orinasa tonga mars 2021 mars tonga ny confinement le asa netreretinao za midy le tsenako ny baiko avy any amin'ny ala hoe midy daholy a tsy mahazo mianatra tsy mahazo bata tsy mahazo niny raha mpiasa tamin'orinasa ianao a tsy miasa ianao fa ianao mandray karama ihany zany efa ny démission inona ty jesosy sao de tsy zany ty lalany ty ny olona renana fa tsy miasa fa izy mandray karama satria tomboka ihany izy na fonctionnaire na mpiasan'ny orinasa ianao niana ianao le hoe niasa tena de ianao midy saison ny tompo nefa saison ny tompo foana tsy nisy taotrahaka hoe natro fotsy oy de n'andriamanitra amin'obolanao hoe tsisy marina matro fotsy zany tenenko anao hoe tsy hoe vaso laoka izy tena hoe zavatra mabe fa hoe zavatra hoe tena hoe sava sahazy zay mety ny tompo zany ny tompo de tompony sahazy matoa izy ny teny nanomeny maly isan'andro io azonao aza maka mihoatra ozy izy fa raha maka mihoatra ianao maimosy lo fa matoa le izy hoe many isan'andro a de nalainy isan'andro tonga nay napisy de nalainy tonga nay napisy de nalainy fa de tsy fantatra fa tao anatin'izay le confinement zay de tena hoe nisy fitahin'ny tompo tsy fomban'ny tompo tao anatin'izay rehetra zay nisarika teo foana ny ofatrano ny tany ampianarana moa confinement anao fa ny écolage nefa ihany ny fiainana zany mandeha foana de ozy zay hoe ny andriamanitra mpanjakan'izao rehetra zao ao an-danitra ao manao zay tiny atao tsara vatsy ny mpandeha vatsinao tsara toana zay toananao de zay lazaiko anao zay hoe zay le saison zany tonga am'le saison le manao an'le plein temps le fitoriana zany zay io ao anatin'le asa tenenko anao teo masiny hoe lepe le fiadanana mila matsapa fiadanana ianao ao anatinao de natsapa fiadanana tramozay ka hatramozao ao anatin'le izy hoe tena tonan'ny tompo ola misy zavatra zay fa tsy ho tantaraina fa fotoana mamety azy rey de tantaraina fa lany fotoana fa hitanao fomban'ny tompo hoe tena hoe porofony tompo hoe tena zany namoakanao tao e ary rehefa zany namoakanao tao reo fitondrako anao reo le zavatra misy rehetrarehetra misy saison any ao anatin'ny tenin'andriamanitra misy saison any ny tompo tsy hoe maikamaika hoe tamy 2000 firy izy tao 2012 koa ny andao raha hivoaka de anao pastera reraka tao a satria tsy mona saison ny tompo le hivoaka sahirana teo fa nisy saison an'le izy de niaino le saison ny tompo niaino le vitsiky ny tompo de tonga tamin'le saison de le saison le zany zao de zay le hoe tena hoe ao anatin'le fitoriana mandeha de anao koa jesosy manana saison anao fa ny anjaranao dia vavaka miaino tsara mibitsiky ny fanahy mantany zoky ara-panahy tsy ao anaty fahotana ary fatao hoe misy fiadanana avy eo anatinao fanapakevy faraisinao fa raha tsisy fiadanana ao fanapakevy faraisinao sao de milevererina sao de mila tsy atao alleloia misy saison zavatra rehetrarehetra teo hoe le fiainan'olombelona zanatsika manoloka mikely ka hatramin'lehibea manana ny azony daholy de rehefa manana ny azy izy zavatra saza ny taona nomena azy
ka matoa mbola tsy omeny tompo anao zao dia tsy mbola mahasoa moa zay fa mahasoa amin'ny fotoana ao ariana. Mahasoa mbola tsy alefa tompo aminao moa zao dia mbola tsy mahasoa zay fa aloha koa nefa sao dia efa misy zavatra sain'ny tompo alehanao sao dia misy zavatra efa sain'ny tompo etsehanao nefa ianao tsy mientsika. Tena vavaka zany vavaka le izy fiainona ten'Andriamanitra le izy tena hoe bitsiky ny fanahy le izy fijerena zavatra hitany maso le izy enonao an'izay rehetrarehetra zay afantaranao azy. Raha sanatry lava raha sanatry diso lalana miverena amin'ny tompo fa tompo manarina ndray dia mitarika ray mianatra foana antsika eo amin'ny tompo hoe mianatra foana tsika eo amin'ny tompo manao test hitanao eo ampoly io ampoly io na hitanao eo ampoly io na tonga hoe tena iny fa voaka ny ampola efa nisy esehanao ampola firy potika tao zay vao tena hoe zay hoe tena voaka ny ampola. Misy taona koa zany misy zavatra ese zay tsy manao kitotoko nefa tsy manao kitotoko nefa fa misy zavatra atao ampamatorana sy ampamasinana sy araka tenin'Andriamanitra daholo fa tsy hoe manao mandrakandana akory. Alleluia. Halleluja. Misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra mahaiza misaotra mahaiza makasitraka mahaiza miaina mitsika ny fanahy amaranako azy tena amaranako azy a dia zao ny impossible amin'olona dia possible amin'Andriamanitra. Zavatra hita maso a mety tsy mifanaraka amin'ny finoana fa ny finoana no eto hitondrana ny fiainanao. Zany Lazarosy zany a efa maty a efa efatrandro. Zany Lazarosy zany a efa masiso efa maino. Zay Jesosy vao tonga fa ny fotoanan Jesosy ny tsara indrindra fa lazaiko anao. Misy antony matoa izy nanao an'izay fa rehefa teny hoe Lazarosy ny voa voaka tao forona ndray maso naniry ndray ny vola miteko ny fo nahary itsy Jesosy. Zavatra lazaiko anao dia zao Andriamanitra mahay mahary zavatra ho anao. Mieritreritrao hoe taraiky mieritreritrao hoe perte mieritreritrao tsisy hevitra tsony tompo ny anaran'ny tompo dia hoe mpamorona. Azonao zany ny tompo ny anaran'ny tompo dia hoe mpamorona. Ozy le rahalahy zay hoe misy vavavy zay tsy miteraka efa nesorona ny trompony niona zay a toriteny teneny izy amin'anaran'i Jesosy hoe miteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy eritona tateo ariny zay izy jereko izy efa mitaiza efa tena hoe miteraka satria nahoana ny tompo manana réserve trompe be nareo an-danitra dia nomeny fotsiny amerana vavy tia trompinao satria mahara zavatra rehetra zany Jesosy zany tsy tapitra tsy takatra ny saina ny fanabeazana fa mamorona izy mahara izy. Hainy tompo hoe manokatra orinasa isanao e fa tsy hoe tsisy asa mihitsy ty dia tsy natao tompo mahay manokatra orinasa ho anao spesiala mihitsy hoe iny fa io orinasa sokafa midiranao esanao na tompo mihitsy koa nampiasanao enao mihitsy nanokatra orinasa nahoana tsy impossible anjany. Hainy tompo ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Hainy tompo ny zavatra rehetra zay hoe Andriamanitra mamorona zavatra anankiray amin'ny alalany tsy misy satria ny anarany dia alpha sy omega ny anarany dia éternel ny anarany dia izy akizay mandrakizay ary raha ny akizay mandrakizay ao aminao dia misy famoronana foana ao aminao misy fiainana foana ao aminao misy fahavelomana foana ao aminao fa mikira ao amin'i Jesosy tomoera ao amin'i Jesosy miorena ao amin'i Jesosy ary mirarivo amintsika tsirairay avy a dia andrean'le feo noho Jesosy hoe miotroko miaino feo ako ary manaraka anahy izy ary omeko fiainana be dia be izy. Teny faminaniana lazain'i Jesosy le zany ny question zany ny essentiel zany dia anao miaino fa satria miotroko miaino feo kosa izy a dia manaraka anahy izy a dia omeko fiainana be dia be izy. Tsy rinao ve zany tsy mahafinaritra anao hoe zany hoe zah lena iain'ny tompo a ary anaraka anazy a dia omeny fiainana be dia be. Halleluja. Andriamanitra tompon'ny fotoana Andriamanitra mamaritra ny fotoana Andriamanitra manisa zavatra rehetra amin'ny fotoana. Miandrasa ny Jehovah ianao raha mbola tsy tonga izy dia andraso ihany fa tsy taretrehitra ozy izy fa ho avy. Zay miandry an'i Jehovah dia maninona mamosoery elatra ny akarany takan'iny akanyforomahery andeha izy fa iazakazaka izy fa halleluja. Ino amin'izany ve ianao andeha ianao amin'ny herinandro fa maninona tsy miazakazaka ianao amin'ny herinandro fa satria ianao maninona halleluja. Zay le izy andraso ny tompo rehefa mbola tsy fotoana dia saotra tompo fa mbola tsy fotoananao faly ahy saotra tompo fa mbola tsy fotoananao saotra fa tsara ny fotoananao dia andraso ny mpifanera. Halleluja. Amarantsika azy a fa hitsika mihitsy zay teny zay zay miandry an'i Jehovah dia mandroso ery
elatra miankarany takany voromahery andeha izy tsy ho reraka zakazak'izy tsy ho sasatra tiako be zany fitariana fanamasina voasikako baibolo tonga dia Isaia 40 tsy mitady akory ahoana sy ahoana fa sikako baibolo io pitsika ny fanahy fitariana fanahy Isaia 40 halleloia halleloia Isaia 40 andininy fa 7 Isaia toko fa 7 Isaia toko fa 70 andinina 7 zao ny voasoratra nahoana no miteny ianao ry Jakobo dia ho vai anaranao i Jakobo io amen nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely io ho vai anaranao i Jakobo azy Israely io miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako miafina ve ny lalanao tsy hitany ve ny lalanao hitan'io hitany ary miaina tsy hitan'Andriamanitro ny raha no tokony ho ahy dia zao navariny amin'izay azy tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah hainao zany hoe mandrakizay zany éternel tsisy fiandohany zany tsisy fiafarany zany ary mpamorona zany io no Andriamanitra izay namorona ny farany tany dia inona teneniny tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany halleloia ahoana ozy izy tsy takatry ny saina ny fahalalany eo zany teny frantsay zay ne cherche pas à comprendre ke fa lazay hoe tsy takatry ny sainako inona ntsony molo iantsehanao zany fa tsy takatry ny sainao le izy fa ianao matoky azy fosiny zay tokony ho takatrao dia asao takariny zay tsy tokony takatrao dia avelao eo fa toko malala amen sa tsy amen raha zay ny fomba fiainanao raha zay ny fomba hitondrahanao ny fiainanao zay afaka takatra dia takatra zay tsy takatra toko malala azy matoky azy fosiny ianao amen dia tsisy tebotebotsony aminao tsisy tahoratsony aminao toy iza koa mampatanjaka ny reraka izy manao zay reraka atao androany mampatanjaka anao izy zay kely hery omeny hery be na dia na dia ny tanora fanaza dia reraka sy ho sasatra ary na dia zatovo aza dia mety ho tafotoana mafy raha vao tsy manana ny tompo zany hitanao izy hoe naninao izy ny tanora fanahy zany tena ao anatin'ny heritreriny ao anatin'ny fahaizana ao anatin'ny fahalalana fa ozy izy hoe na dia ny tanora fanaza dia manino horeraka sy ho sasatra ihany ny zatova dia mety ho tafotoana fa eo le différence azonao ve misy différence miaraka amin'ny tompo sy ny tsy miaraka amin'ny tompo amen sa tsy amen na anaiky ianao na tsy anaiky dia misy différence miaraka amin'ny jesosy sy ny tsy miaraka amin'ny jesosy zay mahatonga an'io hoe fa ozy izy hoe izay miandry an' Jehovah dia manino mireraka ve totraka ve malahelo ve mitomany ve kivy ve maty ve zay miandry an' Jehovah dia mandroso hery halleloia ho anao zany teny zany androany rehefa miontsika isanao amin'ny herinandro ka tafahoana ahoana rahalahy mandroso hery rahalahy satria nahoana miandry an' Jehovah halleloia dia afo mako Jesosy fa mampahery anao izy raha miandry azy ianao raha miandry azy ianao raha miandry azy ianao zay miandry an' Jehovah dia mandroso hery halleloia efa hitako anao amin'ny herinandro fa nentsika mandroso hery anao zany rahalahy mandroso hery anao zany raha nabavy hitako mihitsy ny fiandrasanao an-tompo zay miandry an' Jehovah dia mandroso hery ilainy zao tontolo zao lenao ilainy mpiara-miasa aminao ngenao ilainy mipiraita-po aminao ngenao ilainynao fiarahamonina nenao ilainy madidinao ngenao raha niny ohatrany mandroso hery foana i raha niny ohatrany mahafinaritra foana i raha niny ohatrany faly foana i raha niny ohatrany sarika foana i raha niny ohatrany tena mahavidibidiky foana i raha niny ohatrany misy zavatra ao anatiny ao satria manana an' Jesosy ianao halleloia satria manana ny fanamasina anao ao anatinao ao halleloia fa tsy sanatria ianao famoatra am'izay hoe i raha niny ohatrany reraka foana i raha niny ohatrany manahitare foana i raha niny ohatrany tomany foana i raha niny ohatrany malahelobe foana tsia manana an' Jesosy venao manana ny fanamasina ao anatinao venao halleloia ny mainka hitsahanao
kanao amin'ny 2030 io na 2050 io na 2004 rehefa afakahitaka mbola sy tonga Jesosy ahoana rahalahy efa mety efa voka salama vera lahy fosika ao Jesosy halleloia zereo zany Kaleby zany efa tena efa 20 taona posika nefa hoe anao raisiko anay io tanàna io anao raisiko anay io tanàna io anao zany andray an'io satria nanagahery izy 20 taona izy no nanana mission ndray hoe handray an'ilay tanàna ianao koa dia ao mitovy naturan'izao tontolo zao tsy naturanao naturan'izao tontolo zao tsy naturanao nature céleste halleluia izay miala Jehova dia mandroso hery kosa eo amin'izay azy elatra no iakarana takan'iny foro mahery eto zany tsika famparezana reny lazay mbonao eto takan'iny ianao e takan'iny nao e halleluia foro mahery zany any ambony any plasiny zany saino zavatra any ambony saino zavatra any ambony amin'ny toeran'ny Kristy fa tsy ny tia tany foro mahery zany tsy mipetrapetraka eny ambany eny zany foro mahery zany any aram-bato any ambony be any misy zany foro mahery zany elatra no iakarany takany foro mahery halleluia dia ahoana toy iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka halleluia miteniny amin'ny azo fizaliana dia fahadalàna amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra ho antsika zay ho vonjeny aiza nisy olona iazakazaka tsy ho reraka normal ane zany dokotera iazakazaka hoana izy nefa tsy ho sasatra atao amin'ny tenin'Andriamanitra nefa dia zay ny ambarana lazaiko anao fa reziman'Andriamanitra tsy reziman'olombelo ny foman'Andriamanitra tsy foman'olombelo contraire amin'ny foman'Andriamanitra mihitsy contraire amin'ny fomona mihitsy zavatra hitanao maso fa raisy foana zay ny mandehana ianao le finoana zany finoana tena hoe finoana ohatrany hoe miadaladala nefa ao anaty atombo tsy finoana miadaladala sa ao anararay so lozikan'olona miazakazaka ianao dia sasatra fa lozikan'Andriamanitra iazakazaka ianao fa ianao tsy ho sasatra lozikan'olona andeha ianao dia ho reraka lozikan'Andriamanitra andeha ianao tsy ho reraka satria misy inonao misy ressource ao misy hery ao inona le lakile miandry Jehova zay miandry Jehova isany miandry Jehova isany miandry Jehova halleluia atao hitsangana dia hitentsika hoe mahery ao aminao Jesosy halleluia tsara ny tompo vavaha mivavaha misaorara zay teny tompo raha misy fangatana tokony atao dia azo atao raha misy fifonana tokony atao dia hifona matoky ny tompo anao fa tsy manary anao izy tsy mandao anao izy ampianao amin'ny tompo ny fiainanao rehetra isaora azy fa mahery izy mahatoky izy